izy no fara na olga zazavavy anankiray avy any ambanivohitra Fianaratsoa ka mboty reny izy ary tao reny nahafatesany reniny dia lasa nandao azy ny rainy. Noho izany zavatra ny anjady tamin'ny fara izany dia voatery nipetraka tany amin'ny zokony vavy izy. Teo amin'ny fahiny taonany no niakatra tetỳ Antananarivo renivohitra ifara andeha hiasa rehefa nanana olana teo amin'ny vadiny zokony vavy ny amin'ny fitezana azy tao an-tokantranon'izy ireo. Amin'ny mahankizy azy dia eo ny tandrevaka sy ny zavatra maro samihafa mety havariana azy ka tsy nahafa-po ny mpampiasa azy izy. Tamin'izay tany Fianarantsoa dia avy eo dia nipetraka tamin'ny dada sy ny nesa dia avy eo maty ny anay dia natery zokany tany amin'ny vadiny nenesa dia misy taty anay izay izy raha tsy toetra be dia izy leo mananjanaka 5 lahy be dia zarena sy mitazana zanany dia avy eo zany natery ny zokiny tany amin'ny Monsieur Zanô dia avy eo maditra be za sady manatra mpianatra dia avy eo za miara-miantsena aminazy dia avy eo za maditra be dia nasiany ozy ny teny hoe aterina any amin'ny akanto dia avy eo za tonga aty Masovaso. Indrindra ny centre Masoafa dia miandraikitra ny momba ny ankizy rehetrarehetra. Arak'izany dia amin'ny maha-toeram-panabeazana ny centre dia misy zony ankizy tena tsy maintsy atao vaindon-draharaha. Arak'izany ohatra ny misy taona ankizy tonga eto tsy manana kopia dia anjaran'ny centre no mikarakara ny kopia. Tonga eto ny ankizy tsy mianatra, anjaran'ny centre no mampiditra azy any an-tsekoly. Ankoatr'izay ny fiarovana ny ankizy eo amin'ny lafiny toeram-pipetrahana, mahazo trano, toeram-patoriana izay voarindra ara-pahasalamana ny ankizy tsirairay eto amin'izao toeran'izao. Ankoatr'izay koa moa dia misy ny fampandraisana anjarany ankizy amin'ny fiainana andavanandro. Fara ve mahafantatra izany zony ankizy izany? Tompo. Inona avy ny zony ankizy fantatrao? Lalao dia mianatra dia misakafo dia mipetraka amin'ny trano. Inona ny fiantraikany aminao ny amin'ny tsy mahay intsony any dada sy neny? Tamin'ny dada sy neny tsy teo za mbola kely dia niasa taman'olona mitaiza zazakely dia miaraka miantsena amin'ny le ramatoa dia izay. Anisan'ny zo fototra tokony hisitrahany ankizy ny mianatra. Mila koa mampiavaka anazy alohany voalohany indrindra izy mavitrika izy par rapport amin'ny ankizy dia fanampin'izay hitako hoe matomatotra izy matomatotra indrindra izy tia miara-monina amin'ny ankizy ihany koa izy mahay mifandray tsara amin'ny ankizy.
inona ny zavatra tiany fara atao rehefa lehibe? Ana dokotera. Ny fisiny fiarahana miasa amin'ny centre Masoava moa zany a dia ny fianaran'ireo zazy rehetra ato amin'ny sekolinay a dia mitovy zo amin'ny ankizy rehetra, ny ankizy avy eo amin'ny centre mizomena ny ankizy rehetra na avy aiza izy na avy aiza dia mitovy ato amin'ny sekoly ary soranay manokana ny centre Masoava afaka mampianatra ny ankizy aty amin'ny sekoly tahaka tony a satria tena hitanay mihitsy hoe tena zava-dehibe ny zomena ny ankizy amin'ny fianarana satria io ny antoka ny hoaviny. Ny ankizy rehetra tamin'ny centre zany a dia tsaboana araky ny zavatra araky ny fanafody misy atao amin'ny centre ihany koa fa raha ohatra misy ny zavatra saripady a dia entina izy ireo a makany amin'ny dokotera mpiara-miasa toy ny CSP2 na koa ireo hôpitaly izay afaka miara-miasa aminay. Inona kosa ary ny afatry fara ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny ankizy? Ray aman-dreny mba homendry sy ho an'ny ankizy mba hahatonga anazy olombanona ao aoriana. Ry ankizy mbola manana ray aman-dreny ajatsara ny ray aman-dreny fa za fa tsy fidiny anahy ny kamboty dia avy tsara izy dia mbola velona. Anisan'ny zo fototra tokony hisitrahan'ny ankizy ny mianatra. Eo ihany koa ny ho salama, ho tsaboina raha sendra marary. Zon'ny ankizy ny anana kopia. Zon'ny ankizy ihany koa ny milalao. Zon'ny ankizy no arovana anana fianakaviana. Ary indrindrandrindra mbola anisan'ny zo fototry ny ankizy ny andray anjara ary mba hoenoina. Inona ny atao amin'izany fahazahoana fahaleovan-tena izany amin'izany 420 zany fara? Lalao arendrina. Lalao arendrina.